kolontsaina, baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Ohatrana salama daholo ve? Finaritra indrindra. Mino izay fa efa dodina dia dodina ianareo anaraka ny fandarantsika baiboly sy kolontsaina. Izay raha teo koa efa voninaoko izany. Koa dia tafaraindray izany ny tisiny maniny. Nanomana tantara vaovao antsika ny mpankafian'i Kristy anio. Tolana ihany ho nify ka mety ome. Hoy ny lohatenin'ny tantarantsika anio hoe banga miome alina. Inona indray ireny fonosina izany e? Hoy tokoa mantsy ny fomba fiteny malagasy hoe manararoatra toy ny banga miome alina. Miodikodina manodidina izay fanararoatana izay indrindra ny lohahevitry ny fandaharantsika amin'ity anio ity. Zary kolontsaina manenjika amin'ny fiarahamonitsika izany. Eo ny manararoapaty, eo ihany koa ireo manararoapahefana, ny lehibe mankankery, ny kely tsy mety afa-po. Ny tenin'Andriamanitra kosa dia mampirisika antsika hanararoatra hanao ny tsara, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina 5:10 manao hoe koa araroto ny andrasonao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Koa meno ampitiavana tompoko lahy, mandraisa lesona tompoko vavy. Kanefa melohan'izany indrindra sady ho fanokafam-bavony raha teo ato anatin'ny fandarantsika dia ndeha ampandrosoantsika avy hatrany aloha ny tarika malasanina anatin'ity iray ity hoe mandehana dieny malay. Hararoti ny andrasanao vatsoe, mandalo izao fiainana izao e, ny volamena safira vatosoa, ventsy mba afaka ny amonjyanao e, koa mandehana dieny malaina e, rehefa mazoto ianao tsy ho afaka intsony e, koa mandehana dieny malaina e, rehefa mazoto ianao tsy ho afaka intsony e, efa manaroka izao ny aviavy, efa tsy zitsony kio ny fiainana eto e, koa manainganao mba ho avy, tapao ny vitrao fa zatao vitan-tsento e, koa mandehana dieny malaina e, rehefa mazoto ianao tsy ho afaka intsony e, koa mandehana dieny malaina e, rehefa mazoto ianao tsy ho afaka intsony e, vola sy ny arena tsy angidy rovina, ny afaranao mba eritrereto e, ny fotoa malalaka zany tsisy rovina, ny famonjenanao hararao ty eto e, koa mandehana dieny malaina e, rehefa mazoto ianao tsy ho afaka intsony e, koa mandehana dieny malaina e, rehefa mazoto ianao tsy ho afaka intsony e. Anio no andro famonjena, anio no andro fankasitrahana, na dia zany anefa dia tsy mba terena, ataovy tsitraporay soampitiavana, koa mandehana dieny malaina e, rehefa
mazoty anao tsy ho afakytsony komandehana jeny malaine rehefa mazoty anao tsy ho afakytsony komandehana jeny malaine rehefa mazoty anao tsy ho afakytsony komandehana jeny malaine rehefa mazoty anao tsy ho afakytsony komandehana jeny malaine rehefa mazoty anao tsy ho afakytsony komandehana jeny malaine rehefa mazoty anao tsy ho afakytsony mahafaly ny mpankafian'i Kristiny manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe banga mealina, banga mealina. Ireto avy no anome aina ny tantara. Silva Razafindrafara no Gérard, ny Rina Lalao Estera no Colette Vatiny, fitiavana Rasolo Arjao no Lanja zanany lahy, Valérie Razanajatov no Fanja zanany vavy, Miria Malalaniavy no Ramatoa Véronique, Iarlalan'i Kristy no Saloma, ary Tsinjo Mampionina no Ramsey. Finy ty mampime anao e. Ny jiro efa mipika, ny andro efa misivy alina, tsika efa atory. Orangao fina ty manararoatra re. Manararoatra iny manararoatra ohatra mibanga me alina fenao ve ahoany fenao ve adaly ka amin'ny atoandra tsy afaka mime raha matoa. Tsy hitanao ngaty nifiko banga be ty. Marina tsy vavahadiny gara. Zaho izy mba tsisy mahitako. Indray tsy hitako. Ka hitanao andrasako le mipika mihitsy iny ny jiro dia amin'izay koa na ianao raha tsy mahita. Fa aiza moa tsy afantarako hoe banga ianao ka vatiko ne ianao e. Ka tsy tiako ho hitanao e. So dia atakalinao antraliva eo. Ary matoriva manao resabe tsy makaiza akory. Matorio fa tsisy atoriko ka. Fa inona foana e. Le tamin'ny atoandro iny. Ary ty mahazo an'ity rangahako ty andro tsy dia afaka mea tamin'ny atoandro fa zao manararoatra raha matoa. Ha? Ary ay mody misalobony ty izy nefa inona io mazava-be ao anaty botifotsy io. Tena mijery telefônina izany a. Io everinao fa tsy hitako nga fa mbola miresaka amin'izy ianao amin'ity telefôny ity e. Oay ka tratra koa eto ty naingana. O kare io izy vehivavy io sarin'izy io ndray zany ny ampirafesinao a. Tsy ataoko vita mory zao ry Gérard nefa jereo ty aratsana sonindenda be ohatry ny ninona kay ty molony ty masony ary ty orony ka io io mihitsy aingana ianao iza lazao ny anarany io fenao ve tsy mahay mamaky teny iza Colette io andray ary taony anarako ihany.
ka zay ny mampiome aeto e io ony ianao ry kolety a kolety iza tsara zavy matoko ianao androany sy tsy rariny zao ka zao kosa ve mba ataon'le olona sariko sady amin'izay efa naratsiratsiako be teo ianao zany ny tonga amin'le fitenenana hoe manaratsy tena ohatry ny omby antsika ary maharenina teo amin'izay koa ty fimezanao ty e fadinao afaka ratsiratsiana ohatran'izany lehilahy manotreva ka za ve moa hidera vady mahay mandy e tsy ampahafiry mibangako meme mahasosotra hay fa hoana mosy miady amin'ny ankizy aty ampianarany ity foana e ha fa maninona aka fa tao tsy mamaly se fa toy lozany se mia eo fotsiny hitany ramse ahoana re zany e aizaka efa impiry zay se de raha tsy mifamaly amin'ny anina de mifanao raisaray amin'ny anina tapitra e divany se daholo ny ankizy rehetra lazao e ambarao inona mihitsy no antony fa tsy mahay mandevitra mihitsy ve tsy manam-pahendrena mihitsy valio ary lanja ny andramse kotsy ny ankizy mihitsy ny tsy mahay mipetraka fa migafy daholo e ny ankizy no migafy an'se sa se no migafy ankizy mitaraina daholo nge ny mpianatra e sady zay mba efa lehibe ihany nge nareo fa tsy hoe any amin'ny karabolantsony e ampanatsoana mihitsy ny ray aman-dreniny se ny farany inona kosa raha mise nidirany ray aman-dreniko amin'izany a ka rehefa tsy laitra fehaziny se de tsy maintsy miafara amin'izay ihany izy tiako hay fa ino ty mbola mampifanitika an'se ohatra izao za mananatra an'se tsy noho nyse fa lozany se meme eo indray zany mba asetry ny se mifahendrena toro an'se aza manao matezy sery lanja ka fa inona e a hay mahazo sajindrana amiko se a inona le tena mampime sa mitadininy se a io e io amin'ny akanjon-dramiseo arina io tsere maninona misy soratra ny taratasy kely mipetraka io de zay no aiza hoe alay ve fa tsy takatro ao are ty fa inona ny soratra ao e io io vaky tsy mba sasa gidro be tsy aman-tsaina a fa izany nametaka an'io tsy za kosa aloha e gidro be tsy aman-tsaina vaky tsy mba zaza gidro be tsy aman-tsaina fa izany vingavingalisana eto e zao a mahazo sazy avy hatrany se meo aty ny karne se aingana mampiantso ray aman-dreny se sady kolina mandritra ny ray volana zay kosa raha angatsy aiza kosa raha mise a zany ve temborariny avertissement ho an'se zao a mbola tsy nahita tanora maditra ohatran'se zao mihitsy zahatra izay nampianarako ka mariny mandreraka tsy ary andeha ho aiza izy zany e okty a aza miantsoantso akoletykolety zantsony ianao ry Veronika tsy fa hoana kosa toa izay ihany ny fahafantarako anaoko efa novaiko mihitsy ny anarako aza tsona ny zantsony a hoatray re ay ary fa hoana kotinareo no manao akanjo mivadika ohatran'io e oay kosa e zao mihitsy io ka ay
Zaitra ny mihitsy izany no efa ohatr' izao hoe lasa ty ivelany indray. Izay indrindra. Zao tokoa nga ny lamodiko. Ary hono ahy ndeha hoaiza hono zato izy hoaiza moa fa tsy etseny elaelany eo anareo izay tsy tazana tany am-piangonana mivavaka tsony maninona raha mba tonga amin'izay amin'ny lahatry izao izao no lazaiko aminao ry Veronika aza miditra amin'ny pataloha tery. Fa pataloha tery ahoana moa izany mba jereo ihany izay mahasoa ny fanahy fa azavariana ny fiainana tany fotsiny. Na tonga na tsy tonga mivavaka dia anay izany fa tsy anao indray kosa nefa anadinana koa anendranareo raha tsy milaza ny famarinana aminareo ahy aza belazao sy mody masina ry Veronika efa hita hoe pataloha slim mbola hidirana ihany. Mbola tsy niditra tamin'ny fiainanareo ny vatanao aza misotro toka be iny tsy voataonanao izany indray no anarinao eto aza mifampiteniteny azafady aza manao an'izany rery Kolety mba miova tonga avy amin'izay ho mivavaka fa ny eo akaikin'Andriamanitra ihany anie mahatsara antsika aza mamorina eo iza ny tadiavinao fatisahady eo akaikin'Andriamanitra eo akaikin'ny Gérara ihany ny tiako Monsieur Gérara anie olombelona ihany Kolety mety mandao fa Andriamanitra ny tsy mba mandao fa ahoana mihitsy moa izy no andao ahy sa ianao no anadala azy mba andao zany aza mandray atendrony ohatrin'ny io hitako mody to amina hivavaka izay mba hangalanao ny vadiko ndray za atao sarotam-piaronao diso toerany aza homena moraly lahy azafady ry Veronika lalanao zorona fiainanao hatrena eny ariko lasa ry hafa dia mivavaka ho anareo menakavy ndiana mandeha any Gérara fa miantso. Allô Gérara fa aiza foana ianao allô oui maheno mandreraka koa ty telefona vozakely ty ka. Allô Gérara voarara inona ay ve embouteillage tsy maninona rehefa tsy afaka mitsena ianao efa azoko le taratasy rehetra eno efa aty dia ny tsena kely fotsiny za inona no atao loaka tripy aiza koa ny izy tripy amin'izao sady mbola vao hitanika an'izany indray ve drakaka raha mbola misy io kay misy ka mba hanaovy drakaka ny azafady ahoe velona tsara daholo ve ahoe lasany poketrako re olona iny fojeo io lasa tena takatsiko le drakaka be matera olona isory io lany foza be io isory re olona io drakaka be miala drakaka lozy fonjeo are olona Gérara fery fa maninona ianao ry lanja raha tsy mianatra tsony dia inona ny amelomako anao eo raha tsy hianatra tsony daka sy totondry indray kosa tsika ane mifankaty dia aninona dia hivady amin'izayko saloma aza manao eritreritra angidina eritreritra angidina hony tsika ary ny tena tsy angidina za azy ty mbola vaky lohan'ny fianarako sy ny fandaminako azoko hivady fa tsy tia andray zany ianao tsika nge efa niaraka 3 taona dia ahoana ary ka vo afaka BBC nge za tamin'iny zao avo anala baka dia tatavinao tsy hianatra
dia miandry amin'ny oviana ary e. Mandreraka koranga zany ka soavadia ianao raha maika. Dia izany kosa ve nanaovanao ary lanja? Mahasosotra be koa ty saloma ty ka. Akavady ave dia mpanampin'olona ohatranao zao nalaiko mba ataoko fanalahana azy fotsiny nga ka tsy mifaka. Iza koa ny anambady an'io. Fa maninona ary ianao tsy miteny mihitsy e? Ka tsisy goteako no na be vendrana tsy ataoko fakana gote fotsiny ny karamana. Io zao dia andeha anome io a. Jereo ange ndao ary hinana kompoze ary aloha e. Sa ahoana osy lanja? Eny kia zay ne le tsy afozako an'ity saloma kely ty e. Inona reny ny hevitra amin'ny fifankatiavana isy lanja e? Dia tsy maintsy miandry azy firy taona mahavita fianarana indray azy zany. Miaritra kely dia tonga amin'ny arrivé aky ry Saloma. Aza matahotra indri fa rehefa vita ny fianarako rehefa mba miasa tsara dia hita hoe izay tokony atao e. Any a? Indray ariko. Ndao aingana fa memenina be ao izay mipatroako fa ela be aty marina e. Ndao ary. Dia aleo sady mba asiana masikita jus ihany le kompoze a. Any a? Zany. Dia ahoana nefa mivolany etiko aty tsy ampy e. Sa aleo amin'reto tokony etsenany reto aloha ny akako e. Oke be, mety zany. Dona kely aky Saloma. Ais, ndry tiany tena kama be ako mihitsy e. Tsisy anaiky ataonao fanalana andro izany fotsiny ary lanja. Anaovy kompoze any dia masikita 20 e. Dia sujet lehibe anankiray koa andry ve hinana? Neny fa naninona? Nisy nanendaka ary fanja. Nanendaka taiza e? Dia inona ny lasany? Lasany poketra e. Ny taratasy rehetra ny tany voanavoaka titra dia tsy hitandray izany le boky e. Ny vola, ny finday sy ny sisa e. Mitonia aloha ianao ry neny a. Dia soa aloha ty rante. Misaotra ary fanja. Sady mba tsy mivavaka akory ary neny talohan'ny nandehanana tany e. Io kondry fa amely ahy eo. Ny tany nefa ratsy akia. Raha azo ndry tsaina mantsy nahazo tsy handatsy ohatr'izao ndry. Tsy mandatsy akory ry neny fa mba misy hitandremanao amin'ny manaraka kosa nge izany e. Fa aiza aloha zay rararainareo e. Lasa nivoaka kely ihany ngamby izy teo. Zany ve? Mampiomehy kosa aloha zany e. Zany ny andrira mpevanitiko. Ay ve tonga anao ry Kolety a? Ie, tonga fa indrisy e. Indrisy ahoana e? Ary aiza le drakaka? Jereto tratrako nanaovany azy. Lozany e, no ratraratra ny tsisy antra mihitsy aiza hoe? Fa naninona ry Kolety a? Aiza io mezana kosa izy aloha ry dada. Nisy nanendaka ne izy e. Ahoana tsara hoe ry Kolety? Zaniko, lasa ny daholo ny taratasy vao vita. Ny drakaka tsy azo, ny telefona lasany keo, ny vola sy ny sisa e. Nareo koa ranga mitamatamatsa. Andao rangahy verenana naingana zany a. Taiza, tany tsena? Tany mihitsy e. Ndao fa tsy mandreraka zany ra olona. Inona no hitanareo amin'izao andro arivo izao tsony e? Rehefa tsy handeha nareo dia aloha andehanana Islande zany e. Fanakaiza le ry? Mbola tsy tonga izy ry dada. Takizay aho mba tsy namingavinga amin'ny Veronika mpiara-mivavaka any am-piangonana ny fanena tamiko teo iny. Zao aty vao endaka. Andriamanitra mifona ahy e. Ody ry fanja, ato vendry e? Lanja? Tao ariva be se? Zay fa vondrava. Aza aminenena ry zoko vavy fa mbola nanohana kely. Tandre maro sao madiditra any ianao ry lanja?
ny olana atao tokantrano ty efa tsy erany. Olaninne zara voasazoko voasazy ahoana mory lanja ka mampiatso ray aman-dreny oniko. Zay ny se zay. Efa ato lanja ndao mihitsy loha tsika se iaraka ho aiza mity andro ariva ry dada. ndao fotsiny ndao. Zara angary dada tena akamoka. Andao fa nisy nanendaka tany ane nenilisany de ndao iverenana any. Manina tsara tsako vonoany zalantsika andro efa ariva be ty. Finna nefa ny lasany. Lasany tany daholo no poketra sy ny vola amin'ny telefônina ny dossier ray manontolo e. Za mivery dada de ho azo tsony aleo tsy mandeha. Andaolo ty fela ve olona kanosa mpangalatra ohatr'izany ve de avela anararoatra ohatr'izany fotsiny. Tena ray nitetaka ihany ary dada. Ndanonareo sy fanja raha mazoto. Tsy andeha zany lahy. Zaray ny lany no mitondra ny lary lantsy. De manena kosa very dada de tsy hitanareo ve ty tsy fandreba-le manety zero ty mbola nasorina ny tena ihany koa nefa zavatra efa tsy hay hoe ho azo zany tsony. Eny arika hitan'ny lankely zany ry lanja. Fa ahoany ndao rangatsika senao Gérard niaraka andro efa tsy andeha lanja. Ndao za tsisy taotsika mamay iny. Ndao mihitsy raha matoa. Ary sote hoentina aloha Bobi fa atao iny ny Bobi anaikitra le olona alika efa banginy keo ianao mbola bozona hoentina any ihany. Iny ve raha matotsy anao fiarona mboatitra fotsiny ihany Ay andao ary ariva ihany ny androko. Aiza ho aiza zany raha matoa. Teto mihitsy aleny an-tahany iny teto. Aty amin'le tena tanàna ny mpanendaka mihitsy ianao mandeko. Za zany raha ohatra ny tady raiky tahotra indray mahita an'ireto olona ohatra ny hafahafa zany. Ianao koa tito ianao nanaterakira indray no mamalana fa ianao ve tsy lehilahy ao ianao mandeha aloha tarito ny lalana fa za miambina vataoriana fa matahotra ara eo aloha. Ao ianao mandeha aloha rainy ina ary ty. Alao ianao mandeha aloha fa tsy hitanao ne zay mamely tapoka avy any arina eo ianao koa tena lehilahy kanosa mihitsy. Iza ny tetavinao velesiny voalohany eo. Ary ohatra misy manaraka ane tsika izany sady riry aloha riry koa ohatra misy olona betsabetsa. Ay zany rainy marina tsy le mpanendaka ireo. Sady efa mifiry marina moa zao efa mivaly sasany alina nge ny mpivarotra ary ty efa tsy misy tsony ny diran'andro indray tsika andro andro rainy. Raha matoa tena mpanendaka reto matahotra marina atao fa tsy angoly aloha. Ianao ve adaly aiza ny azakako anao. Matahotra marina midobodoboka be ny ambava foko. Za koa ary ty ohatra mitara rehetra. Ianao koa te hifidy ny lohany nefa matahotra amin'ny masina. Ianao amin'ny manisisika eo ndao ay olona ray nitetaka koa ka ianao. Ka sendra mibe no vitsitsika raha matoa. Marina tsy tena ho fatitsika androany. Rehefa manambana amin'ny antsy ane izy zany karaha ny akanjoko. Dada sy neny fa ahoana atao lasa mivadika gony ty akanjonareo. Aza mandatsa retsy mbola voaendaka indray nge zay Andriamanitra fa lozinina re ty lasany indray ny akanjo zao gony tsiponina tarity izao mamenatra olona mihitsy. Manoatra raha ohatran'ny reny hoe tamaseva reny finareo amin'izao ka. Azafady ianao hidirako fa aza be resaka eo mifahatahorako ary zao mbola hafaty zay mba nararoatra hitady an'le dossier sy le vola kay zay indray nararoata zalahy endahana zao ka hatramin'le akanjoko vao mividiana tamin'ny heriny iny ane ny lasany niaraka an'le kapa hoditra tsara tarereny lozy tiry vanja tena mbola tsy nahita ohatra ty marina tsy voro ohatra amin'ny voalavo sady volo lavo.
ny anary le sy le mambozesy tiavako amin'ny Veronika hoe aza miditra amin'ny pataloha tery lasany ko endrona eta amin'ny maizana ohatry ny tainombona tsetsin-davaka izay sarainao ty. Zao dada sy neny andana aloha nareo misolakanjo dia andaontsika aloha anao fotoam-bavaka mihitsy amin'izao ka hitako hoe sy ampivavaka tsika any ka ararotan'ny satana ny fiainantsika izay reny tianareo hoe aporidany tanteraka mihitsy ohatra izany any ana ny fiainam-panahintsika azy rehefa tsy miambina tsara dia aporidany devoly izao alany baraka. Orlanja, faiza moa ny ray aman-dreniny se? Ka ry zareo ny tratra miblème be raha mise. Mba hitsio kely aloha ty fomba fitenin'ny se Orlanja. Mpampianatra miresaka mise. Azony se zany? Eny raha mise. Fa tsy zany eo fa tsy afaka makatiry zareo androany. Nisy ny samy mateny atetezany be kiraro teny hono zareoko. Teny isotra ainao ihany fa faritra meny eny. So dia mba mamoriny dainga indray ary se ty. Marina ve zalainga be zany? Te alabala indray se dia mamorina. Tsy mitondra makaiza ngeny ty tsara lanjy. Sa tiany se zany voaraoko zany? Oka moa raha mise. Aza atao an'izany. Lelafiko ny faladianao raha mise. Tsy maninona hosoranao fotaka azy. Aza mba roany zany Ataony ery se tsy fitezana zaza maditra. Fampianarana sy fanabeazana no ato. Dia tsy avelanao hianatra zany raha mise. Hoaiza fotsiny azy zany. Tsy afaka andrayany se velovelony se koa raha tsy tonga eto ny ray aman-dreniny se. Tadidio fa tsy vitanay mpanabe rery ny fanabeazana. Fa toko telo mamasan'andro amin'izany ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary se mpianatra. Ikeko ne zany raha mise. Fa avelao mba hianatra. Tsy maninona na anadio ny trano fivoahana mandritra ny ray volana aza aloha. Fa aleo mba hianatra. Tsisy anaiko ararotinao lavo zany eto ry lanja. Isan'andro zao ianao dia mampifilafila sy manararoatra foana. Anjarako indray zao manararoatra amin'ny fianakavianao ny taratasy mahakasika amin'ny fanananareo ve tsy efa ety ampelantanako. Tsy fantatrao marina nga fa zany niara niasa akaiky tamin'ny ngetrika izay olo tiako sy sakaizako ihany. Tsy fantatrao nga fa fiaraha-miasa tamin'ny ngetrika no nanendahany andray aman-dreninao. Za reny ado miketrika andreny raha tsy fantatrao ry lanja. Valy fingika fingaka valy mifetaka daka dia matatesa valy kitsaka ry lanja fa mpamosavy milevina amoron-dalana. Tsy maintsy andadilady ety amiko ny ray aman-dreninao sy anampy tamby ahy aiza veko ararotinao hoe ny fitiavako anao. Mba vehivavy manakamby ihany ikany ety raha fanararotana samy mahay Mba vonjeo any aloha ry Saloma. Fa inona ny amonjeko anao ry lanja? Mba vonjeo volany mihitsy aloha raha misy azonao atao ihany. Ainao fa tsika mantsy mba mpifankaty ihany apio moa Fa vola atao inona nefa zany ry lanja? Ka hikarakarana taratasy vaovao very daholo ny taratasin'ny fanananay sy ny tany sy ny trano dia hikarakarana an'izay taratasy rehetra eny amin'ny fitsarana, anomanana ny dosie rehetra, izay ny ilaina vola maika. Fa nga moa ny ray aman-dreninareo tsy mamanana mihitsy ry lanja? Ka zany lazaiko anao zany reko. Sahirana dia sahirana izay. Efa lany ny kely teo an-tanana. Fanampin'izany nasaram-pianarako aza ne efa rovolana izay tsy voaloha sahiran-tsaina dia sahiran-tsaina. Mba apio moa ry Saloma, miangavy mihevitra ny tenanao ho fetsy ianao ry lanja? Mba hilavitra noho ianao ny aty Zany ve ry lanja? Tena mampalahelo be nareo zany.
eno ka mampalaelo nefa ahoana le voly andao ary aloha iseho any andray aman-dreninao farafaharatsiny dia hitantsika eo izay azo atao. inona indray ary izany resaka ataony kala Saloma izany. Marina raha tsy menatra hitondra an'io ao anoloana ny dada sy neny, sady mahazo vava be ao koa ako. Aleo ilamina. Fa ahoana ary Saloma, aiza moa ny ray aman-dreninao? Tsy aleo ve antsika no miseho e? Ray aman-dreniko any ambanivohitra sady lavitra be sa andao ary andao tsy maninona atao ny fisehoana sy vodiondritsika. Inona ary tia mitsambikina be ty e? Tokoa na tsy afaka korindrina no ianiana. Sao dia maika tsy faingana ry Saloma? Zandray ary manao aminao hoe sao dia atoandro fiterinontsika ka ilozan'ny omby miaka. Ka tsy isevitra mihitsy loha raha izany vodiondro izany zao e. Fisehoana ary ty efa manitsitrako vodiondro sahady ahoana. Manaraka izany mibaka ary nety mbola tsy vita akory e. Koiroso amin'izany ho aiza sahady mibaka sy mivady nge hono sakaiza tsy atao indray mitady e. Ny valala manatody sy mifandrimafana koa nge tsy indray azo e. Tsy tia mihitsy ianao kosa kis valala malala mantsy e. Jery valala indray moa tsongoko mihitsy ianao fa mandreraka ka. Moramora ry Saloma, ino ty mamely tampoka ty e? Tsongon'olo tiana re zany tena marara aiza dia ho fiko any? Tsy manaiky an'izany e. Sa ianao ry lanja tsy mila vola indray amin'ny fikarakarana ny taratasinareo dia afozatseo ary mifanananareo. Taoko mila vola ianao hikarakarana an'izany. Raha tsy hoe komple indray nga ny taratasy. Aza mba mamila filoatra an'io moa ry Saloma. Zany tsy mamila filanao e, fa ianao mihitsy ny sary tiavina. Efa hitanao fa vero le taratasy nisy nanendaka araka ny lazaiko anao teo. Dia ianao indray tiany to mamendro fendro manendro jesy. Dia zay e, izaho kosa ve dia anampy anao foana fa ianao tsy hiroso mihitsy. Velao io. Na za miaraka mifanananao na ianao mody amin'ny tanapola. Dia hifanararoatra foana zany amin'ity fiainany tiako. Karandrano tapoko ty raha matoa ka loza voajanahary ary ve ho azonao tohanana e? Ny tranontsika raha teo moa ty ety amin'ny faritra ivaka tena lasibatra dia lasibatritsika. Marina tsy mifananana rehetra sy izay tahiry kely dobo rano zarana nahavimbina izay teny akoditritsika ty. Ka hijanona ato ary ve fa ny tranontsika azy efa tena malemy andao ny aina ny avotana fa ny trano izany ho hita foana rainy a. Dia ho aizy ty lalakalera matoa izany afaka handray antsika sa ny amin'ny EPP no atory? Mba menatra ihany ny tena ngiarainy raha iosonare amin'ny sarababe-bahoaka ry. Tsy hoany aka, tsy vitako e. Fininary tirkolety dia ho aiza ary ianao e? Any anie vahaolana torony manam-pahefany e. Tsy vitako ry zay rara. Jere vahaolana afaka. Marina raha mba hiaina an'ireny vahoaka be dia be trabony ireny. Ny aretina efa miparitaka raha teo ny fofon'olona tsy zakatso. Ianao koa ty to miavy tsy feno. Marina tsy milazo tsy tia varomoaka nefa mihinany sisa marary. Dia aiza ianao ny vatana? Mba ohatran'izao kosa ve tsika ry Gérard dia hoany. Ka ny loza voajanahary angara matoa mifidy tavan'olona. Ka mijery efa vahaolana hafa ianao ka tsy hoany mbo marina e. Aleo andrasana ary aloha mifahatongavan'ny lanja sy fanja raha matoa dia ho hita eo izay vahaolana rosony zareo mino afa mba misy namanamany afaka mandray antsika any. Mba zay fa ry zareo koa nakaizy e. Zay ve dia tsy tonga ihany fa nyletikaiza koa reny zaza ireny izao tsy hita ihany e. Eka ho an-drano ty efa miakatra dia miakatra marina tsy tia tanety ary efa ho tondraka.
lanja fa misy inona ino ty mampiazakazaka anao amin'ity andro alina sady orambe zato efa saika tsy nandray telefônina mihitsy ka ianao vonjeo ry Saloma vonjeo fa misy inona lanja ka niakatra ho any ranony aminay dia difotra ny rano ny toerana misy ny trano trabony dia ahoana re zany dia aiza ny alehanareo zasiny anabaviko izao samy mitady izay namany avy mitady an'izay mba azo angaviana iantranoana ka sao mba afaka mampiatrano anay ianao eny le mpampiasanay aloha tsy ao amin'izao fa raha verina tapika izy dia ahoana aitsao ry zareo vao maika ane mety izany ao ry Saloma mba ampiatrano ilo izay fa vonjy hainy ty tsisy naniran'izao nge fa tsy fidiny eny ary fa izao ampafantarinao andray aman-drenao fa miaraka izany tsika sady hivady tsy ho ela zany ve ry Saloma dia ahoana zany zany mbola tsy vonona fa vao mamita fianarana ho ahy dia zaiko sady sao dia tonga eo koa ny patroako ka nahirana dia ahoana re zany efa tena tsy vonina nambady an'io Saloma io mihitsy raha raty andro sao ty maty ray be hempotra maty rainy be nahita trany avy vendriry fanja tena sarotra be ry lanja tena tsy nahita mihitsy dada sy neny sy ny tambiany ato efa tsy hita sy hanaovana azy dia ahoana zany ataontsika ry fanja fa ianao ve nahita nahita fa somary misy olana kely ahoana sao dia azy fahana ihany sa very irisihana ihany maharary mbaka ny andohako ty alefasy andro lanja fa tsisy mangety tsy andramana dia aizandray zany izao nareo no mipetraka alory kolety ho aiza moa ko nahoana raha makany aminay misy toerana malalaka afaka hampiatranoana anareo menakafo kely ange ao aminay ao ohaka ihany amin'izao ry Veronika fa nahoana ary tsika izao neny atao hoe trano atsy misy avaratra izay tsy maleky alofany misaotra fa efa misy trano ivatanana izay efa nisy nandray izay ay kosa raha tsy izany mantsy dia zay nsaka nambarako hoe asika taony mba mifampiatrano nefa moa efa misy nandray nareo ka dia hisaorana an'Andriamanitra re zany inona koa izany efa be tsara velatsia fotsiny raha izao ve izay no mipetraka amitsy matoriana teny fotsiny ihany eny an-dalana aza hoe efa ohatry ny inona ny tory teny atao amin'ilay olona maika efa hipetraka any dia mahireza rery kolety Andriamanitra dia tsy mamela antsika hoerery omba sy tantana anareo menakavy eny izy ary izay no ilazana mandrakariva hoe aleo re manolotra fiainana ho an'Andriamanitra trany efa tena tafiditra ao anatin'ny andro farantsika izao efa manararoatra mihitsy Satana kanefa ao anatin'izay dia mila mifikitra tanteraka amin'Andriamanitra tsika hienjana mihitsy nareo mpivavaka tony raha nararoatra amin'ny fahavoazanay ohatr'izao izay ilay olona dia araroatiny ohatry nina hitoriana teny ka mitoriany teny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ho ny baiko ny tenin'Andriamanitra sady ny teny tsara ne nitoriana aminareo inona ny koa izany eo ny any am-ponao any fa izao tsy faly mandihy ohatry ny nina mahita amin'ny fahavoazanay ohatr'izao andray tsika no tanaka fisy havanana izay didia maharary
maharary anareo mba maharary anay koa, ary tsy vitany hoe mpiray tanindrazana sy mpiarahamonitsika fa sady mpiarahamivavaka raha teo ve, dia amin'ny fomba ahoana moa no tsy aomponainy aminareo? Zay efa nambarako anao teo fa efa misy olona vonina handray anay, misy toerana ivatananay sady tsara tarehy. Ay kosa misaotra an'Andriamanitra izany. Tonga sondry fa aiza ndray mandrendrisiny anatandry e? Tsy nakatiry zareo ry ramatoa Veronika fa zareo ry nakaty aminao a. Fa nga efa misy toerana ivatanan'izy ireo e? Ie, efa misy ka. Aleoko nakaty za mba manararaotra hoe mivavaka miaraka aminareo e. Zany ve? Ie, sady mihaino ny tenin'Andriamanitra raha teo e. Mampitombo ny fiainam-panahiko. Tsara loatra zany re. Ka tsy manisy olana amin'izareo akory a? Ie, efa niteny tamin'izareo aka. Misaotra ny tompo nampisafidy anao ny ifamitatana aminay re. Araroantsika tokoa izao fotoana izao ifampandrosoana ho amin'ny tompo e. Izay zany le hoe araroatiny ny andro azo anaovantsio fa ratsy izao fiainan'izao. Zay mihitsy rery fanja. Fa tsy sanatria akory anararoatra anao ratsy e, ary anararoatra toy ny mpangame alina anara-po ao anatin'ny ditra sy ny adalàna. Ndao dia mba hoentintsika mba afaka ireny akoho anankiireny e. Izany tsara na trano Gérard filape. Eny tokoa ary Colette, avitra ihany tsika marina, tsika kosa aloha tsy very mandeha zany. Marina mihitsy zany, toy ny ahy mba trano tokony ivatanantsika, ary andolo mba hanao challenge kely eto amin'ity trano ity. Inona moa le challenge tianao ataontsika ramatoa? Enao koa zany, le miakatra eo amin'ny soroka ao ataonao atsangory ary e. Enao mavesatra be ohatran'ny pozony io ve ho zakako? Hatrizay azakanao ko izao vao tsy ho zakanao. Alefa saingana, ao iakarako. Miondrikondry e, ao. Alefa re, ao. Zay, ary aloha atsotrako tsara ny tanako a. Dia atsotrako ny tongotra. Ory lanja, avy pio sary kely zay maika ho pibli anay. Misy ho lafa miaraka amin'ny aniny ramatoa e. Aiza hoe? Iny ve ny tompo-trano? Tsy tompo-trano zany io Gérard, trano tsara tarehy ohatro ve dia izao ve mipozina tompo-trano? Labaolina ny zareo io, mpanampy ny zareo io e. Fa na dia zany aza mitandritandrema ihany ianao fa tsy mahamenatr'olo ny tenao marina, mbola ahitsy izay akasary ihany ve ramatoa? Ao midina amin'izay. Ory lanja ho a, lanja avy. Le ramatoa ty le re tsy mandreraka mihitsy ka ao fa tsy zakako tsony ianao fa atotoko ery ianao a. Mipetra tsara tsy anjera eo a. Ka midina ingany ianao fa sady efa tamin'le olona mahamenatr'olona. Ay, maty nahaseran'le rangaty. Ianao koa mavesatra be ko. Maty mitsalainy pitsoko antolan-damosiko. Ary melahy ianao ramatoa fa aza tsy ndrina ohatr'izany a. Dada sy neny, finy ty ataonareo e? Mba mahalala menatr'olona fa ahoana ary zao? Fa zay maninona e, mba vizana re dia nataony tsengory ianao koa. Efa tia tanan'olona ve dia mbola isary adala toy izao ihany e? Nareo kosa efa tsy maninona tsony ary e. Manahoana ianao ramamany? Ramamany? Azafady kosa aloha tsy ramamany a. Mialatsiny re tompoko, le ramatoa ty le re tsy tena tsy mahalala manajo olona mihitsy. Manahoana ianao raha neny a? Raha neny? Zay ny ianao. Ataovy présentation ry lanja, tsy fantany zareo ngam'za. Eny ary, izy ireo no ray aman-dreny Korsaloma. Izy kosa no za zay. Za olo tiany lanja, sady ovinatinareo atoato e.
maninona tsara ovonatona ondray andray kosa lanjy ty ataondray aman-dreninao ny omezany zareo ny zay aleo ilay maritada sy neny izony zany no olo tiakony ony ve sa tena izy ry lanja aza mampime le roa kefa hoe mbola oniko inona mataitranao azany samyjery ty izy fa tantara ve ty sako varivary ry lanja efa fiarahana matitra ny anay ka efa ela be any izay niaraka fa soa tsy fantatrareo efa ela be ony Gérard nefa lanja sa voaroapolo taona de gaga ianao raha matoa aleo aloha nararoatra ime fa alina raha teo ny andro aza mampime eo ianao rikeolety fa efa matezitra le olona le raha mamany mbola averina ihany ary lanja tsy tiako mifetsika reto ray aman-dreninao ka aleo nareo mandeha zao dia anidy vavahady zay ny nareo mivady zay fa nga izy ny tompony io trano io ry lanja tsy mino eno ato koa ry lanja mpanampy ato izy ry dada sy neny fa tsy tompony aza mifanala baraka kely tsika ry lanja zany eve mbola mpanampy fa masony lava eletsy ry lanja mitapina sa maninona tsisy rarotinareo eto fa lasinareo mandeha zay ny ianao raha matoa jere reto izy manararoatra oatra mibanga mime alina mbaraky nefa tsy manan-kialofana mbola manambany olona ihany na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe banga mime alina banga mime alina ireto avy no nanomiaina ny tantara Silva Razafindrafara no Gérard ny Rina Lalao Estera no Colette Vatiny fitiavana Rasolo Arjao no Lanja zanany lahy Valérie Razanajatov no Fanja zanany vavy Miria Malalany avy no Ramatoa Véronique Iarlalan'i Christine no Saloma ary Tsinzy Mampionina no Ramsey mankasitraka anao manokana misafidy ity fandaharatsika baiboly sy kolontsaina ity ary misafidy iaino tsy vitany hoe ny tantara ihany fa ny lesona izay ratovintsika avy amin'ny alalan'ny fanarahana ny tantara ihany koa iny natolotra ao anao teo iny ary ilay tantara hoe banga miome alina ary raha fenona moa izay dia hoe manararoatra toy ny banga miome alina resaka fanararotana izay no lohahevitra resantsika atao anatin'ity fandarana indray mitoraka ity izay hita ho kolontsaina ratsy efa zary raiky tapisaka eo amin'ny fiarahamonina misy asika ankehitriny izany hoe fanararotana izany raha ny teny hoe fanararotana moa dia nalaina avy tamin'ny fototeny hoe hararaotra misy ny fitenitsika amin'ny andavanandro ampiasana indrindra hoe fanararotana aranofo ohatra fanararota-pahefana misy koa ny hoe manararopaty fa reo rehetrareo rehefa tena jerena dia zava-dratsy tokoa ity fanararotana ity misy tranga anankiray izay hoe miseho ary iny no kendrena indrindra mba hanaovana mihoatry ny mety mba tsy ilazana aza hoe hanaovana ny tsy mety amina olona anankiray
misy ny fivadiam-pitokisana. Rehefa mba nitokisana tamina zavatra anankiray dia nanararoatra an'izay fitokisana napetraka tamin'izay ka nanjary tsy nitoetra ho mahatoky akory fa nanao ny tsy mety ary nanao ny mifanohatra amin'izay mba hoe nangatahana. Misy ny sasany satria mahery, satria matanjaka, satria manam-pahefana, manana laza, manana voninahitra, manana toerana manokana dia manjary manararoatra ary ao anatin'izay fanararotan'izay tsy vitany hoe fijerena izay mety asosony tena manokana, mety fitiavan-tenany eo ambadik'ilay izy, fa ihany koa toy ny manitsaka ny hafa tsotro izao. Dia velantsika hatreo aloha izany famaritana izany satria efa lava ihany izay voambarantsika izay. Raha hitodika vetivety amin'ny tantarantsika dia nahita fa ilanja dia nanararoatra ny Saloma izay tsy tiany akory fa satria afaka mividy gote ho azy dia mody ny rany mba hanararotany izay zavatra raha materialy ilainy amin'ny andavanandro izay. I Saloma indray zao ohatra nanararoatra ny fahavoazany lanja any ka dia mba nitady izay tombotsoany ihany koa nanao fatratra izay atafidirany ao amin'ity tokantrano ity mba ho voninanto ny nga Gérard sy Ramatoa Colette izy nahatrabonan'ireo no tazary nampiasainy mba atafidirany ao anatin'ity ankonana ity ary amakiny bansilana ny marina rehetra izay efa ela nikobonana izany izy ka te hisambatra nefa moa indrisy fa tsy tanteraka izay mba faniriany sy fikasany izay. Ny mpangalatra manararoatra ny fahasahiranan'ny olona sy ny atandrevaka ataon'ny olona ary ny sasany aza moa tsy manao atandrevaka akory fa dia efa miambina fatratra fa mety misy irika kely ao dia manararoatra maka ny tsy an'ny tenany ireo mpangalatra amin'izay irika rehetra azo nidirana. Mova tsy toan'ireny moka ireny izay mailaka hitsatoka mba hakana ny rahan'ny olona raha vao mahita lavaka kely fotsiny izy na dia kely aza hidirany dia iny izy fa efa mipopopopo miditra mba hihinana an'ilay olona anankiray na mety maromaro ihany koa. Ny afatra ny tenin'Andriamanitra ho antsika andraisantsika ny lesona kosa dia efa natsiditsidika tamintsika teniny ihany ilay Efesianina 5 ny andiny 12 hoe araroty ny andro azo anaovan'soa fa ratsy izao fiainana izao ary tena ratsy tokoa izao fiainana izao andeha kosa nefa hanararotana anaovana ny soa sy ny tsara fa tsy hanaiko fefiky ny faharatsiana eto amin'ity fiainana mandalo eto ity sika fiainana mandalo kanefa hamaritra ny ho mandrakizay tsika. Raha eto sika nanararoatra anao ny ratsy dia mba hitondra tsika makaiza moa izany afa tsy any amin'ny fahaverezana ihany fa raha eto kosa sika no hanararoatra anao ny tsara dia hita fa voafafy tena tsara tokoa tsy maintsy hamoa amin'ny fotoana anankiray ary io ane ratsy atao ny loza miantony izay ilay fanararotana tanterahana fanambakana
sy ny sisa sy ny sisa fa ny soa atao kosa levenam-bola izany hoe misy vola amilevina ambolena mba hamokatra ao anao indray rehefa manao ny soa ianao fa raha ny ratsy ny tanterahanao a dia toy ny mandrora amin'ny tsy lany any ka ondrindra izay eto amin'ny fandarana baiboly sy kolontsaina hoe raha hanararoatra ihany aleo manararoatra ny andro izao anaovantsoa fa tsy hoe hanararoatra angalatra hanararoatra anao ady kafe tsena satria ve tsisy mahita satria ve azo hanafenana ny mason'olombelona fa tsarova nefa fa ny mason'Andriamanitra tsy azontsika tapenana na oviana na oviana ka dia ny fatahorana an'Andriamanitra ny fiandoham-pahendrena ho ny ambarany eo abolana sy ny salamo ka dia ndeha hianatra hiandoha ho endrisika ao anatin'izay fatahorantsika an'Andriamanitra izay zay ary no ela tompoky lasy tompoky vavy fa dia andeha ho farana ny mpankafy Kristy ny fandaharantsika tamin'ity androany ity maneho fankasitrahana anao manokana ary manome fotoananao amin'ny heriny toy izao fiadanany tompotompoko baiboly sy kolontsaina baiboly sy kolontsaina fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa atolotry ny mpankafy Kristy tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy Kolosianina toko 2:9 baiboly sy kolontsaina baiboly sy kolontsaina